Ny voalohan-teninay aloha dia miarabany malagasy tsy ankanavaka tratry ny taona ary miraha izay tsara indrindra isaky ny tokantrano tsirairay avy. Vita ny fifidianana ary efa niala nenina ny CENI. Nanao izay nitadiaviny ny andaniny rehetrarehetra. Nanao ny fandrisaam-bato-ndray nangatahany K25 mba hitoniana. Nanao ihany koa ny audit-ny logiciel izay nangatahany candidat ny fahatelo ambin'ny folo. Eto zany izay dia misaotra ny CENI vy nahitana angadina ananana ary tsy nikely soroka fa niasa ary nanao mihitsy izay ataontsika hoe tena fangatahana tokony so atao fa dia nitanterahany mba hitony ny vahoaka. Vita zany ny fifidianana avy amin'ny iny voaka ny valim-pifidianana mbola vonjomaika ary ny tena valim-pifidianana tena izy dia ho avoaka ny HCC. Ka zay dia manainga ny malagasy rehetra mba ho tony mba hiandry ny valim-pifidianana. Ny atao hoe mangala-bato angamba sarotra satria be dia be ny elanelam-bato, mihoatra ny 110 isan-jato, izany hoe 530 000 voix à peu près. Be dia be zany, sarotra be ny angalatra amin'izany. Ary hitantsika angamba fa fenekeny ny communauté internationale ny vokatry ny mpifidianana vonjomaika iny ary ireo communauté internationale moa zany dia nandefa n'ireo ilany manerana Madagasikara hijery ny birao-pifidianana ary resy lahatra zareo fa nizotra ara-dalàna ary amin'ny tokony izy ny fifidianana. Ka tsy hitako ny atao hoe zavatra tsy mety hoe mbola anao indray hetsika. Ny firenentsika dia tsy mahazaka izany intsony ary tokony ho falitsika satria na milesona lehibetsika eran'izao tontolo izao na eo anivon'ny Afrika koa zary zany fa tena mahataty ny demokrasia ny vahoaka malagasy. Tsy nisy maty fa nilamina ny fifidianana iny. Ka izao indray ve tsika dia hikorotana indray tsy zaka ny firenena intsony zany. Ka dia zay angamba dia miteny hoe mila ny tanan'ny rehetra mba hanarenana ny firenena ity fa eto zany dia noresahana dia hoe ahoana ny hatratsarana ny fahatarana hatramin'ny azahoantsika ny fahaleovantena. Misy io zany ny candidat lanin'ireo nifidy azy fa nareo tsy fidy azy keo ary dia ataontsika hoe hery lehibe ho azy zany mba handresehana lahatra an'ireo tsy mifidy azy amin'ny vinanoetiny ary rehefa hitanareo tsy mifidy azy fa mandeha tsara ny fitantanana firenena dia ho resy lahatra nareo. Amina fifidianana dia misy ny resy ary misy ny mandresy. Tokony anaika izany tsika satria izany ny demokrasia. Izany hoe fanafoanana ny fifidianana izany aloha dia tsy azo ekena ary raha milaza izy ireo fa tsy tomombana ny nanaovana ny fifidianana dia tokony tsy natao ilay fifidianana. Fa amin'izao zany ny fifidianana efa vita dia tokony anakin'izay rehetra. Na olona folo fotsiny ary nifidy ka naharesy ny anankiray dia zay ny lalàna mpifidianana, zay lalàna ny demokrasia. Hitantsika eo amin'ny antenimieram-pirenentsika ange fa misy lalàna lany voafidy amina député latsaka ny 20 nefa 500 ny député eo amin'ny antenimieram-pirenena. Ka tokony angamba fanakorotana zany zavatra zany tokony tsisy an'izany. Ny fifidianana efa vita dia tsy miverin-darantsika fa mitodika amin'izay an'izany hoe fandrosoana izany. Ny ataontsika hoe ny fifidianana rehefa manaja ny satan'ny demokrasia ianao dia milamina ny firenena. Izany hoe ny mahazo ny apaha ny be indrindra amin'ny salanisa no maharesy raha misy ny fifidianana. Ka tsika nisafidy an'izay ny Repoblika Malagasy hoe hampiatra ny satan'ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena dia tanterahana zany ary tokony ekena.